mitohivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao dia faly miara-bantsika rehetra ny tohivaka ny fahamarinana na ny chaîne d'honnêteté sy ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly tao anatin'ity fandaharana mamatonalina ity. Miarabanao révérend. Fa miarabanao koa rahalankami. Androany tsika révérend iresaka ny amin'ny hoe ny fiangonana ny toy ny filazantsara. Ina moa mahasarobidy mety resantsika an'izay ety am-pendohany. Zava-dehibe tokoa ny lohevitra izay fampiresantsika androany satria iraka lehibe izay napetraka ny tompony hoe rehefa nitrangana tamin'ny maty izy mialohan'ny akarany an-danitra dia nametraka ny afatra lehibe tamin'ireo apôstôly ny amin'ny fitolina ny filazantsara. Araka voalaza moa zany eo amin'ny filazantsara ny Marka toko fa 12 ny 12 ny anaran'ny tompo mandehana nareo amin'izao tontolo izao ka mitoli ny filazantsara. Zava-dehibe tokoa ny filazantsara andraikitra lehibe izay napetraka ny tompo da amin'ny fiangonana izany ary anisan'ny hoe nampijoroana ny fiangonana dia ny itory izany vaovao mahafaly ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia amin'izao tontolo izao. Vita ny asa izay nirahan'Andriamanitra an' Jesosy Kristy amin'izao tontolo izao ka dia ny alohan'ny akarany an-danitra dia napetraka izany afatra lehibe iraka lehibe izany izy tamin'ireo apôstôly ary ampitain'ny apôstôly tamin'ny fiangonana. Zava-dehibe ny filazantsara tsy ao anatin'izany no manapirofo ny fitiavan'Andriamanitra atsika satria raha malala moa fa zavatra izay tsy maintsy tranga efa tonga ny fiafaran'izao tontolo izao dia tsy maintsy andalo fitsarana avokoa ny olona rehetra ary tsisy afaka anikana zany na nanao ny ratsy na nanao ny tsara. Ary voalaza ny amin'ny bokinosy any Amosa moa toko faefatra ny 24 hoe miomana eo amin'ny tompo Andriamanitra ao zany hoe efa nisy teny efa nampitaira tany amin'ny testamenta taloha ny amin'izay ato hoe tsy maintsy iona amin'Andriamanitra isika ary tsisy afaka hoe hiala ao anatin'izany. Fantatry Jesosy Kristy tsara ny zavatra izay seho anatin'izany fitsarana zany satria fitsarana tena fahamarinana ary tsisy hoe tony fanaony lety amin'izao tontolo izao le hoe dia anao kolikoly ianao zavatra ka ndraindray mamadika ny marina lasa any amin'ny fahadisoana fa Andriamanitra dia efa nampiomana ary izay nanisany nandrana an Jesosy Kristy amin'izao tontolo izao mba atateraka ny iraka dia ao amin'ny famonjena. Anisan'ny teny lehibe sy manan-danjo amin'ny filazantsara moa ny voalaza ny amin'ny Jaona toko 7:20 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy sy faranaferana marak'izay. Ny hoe very dia indraindray tsy fantatra hoe ina moa ny very. Ny hoe very dia olona very zany dia olona mieritreritra fa hoe tsy mahalala amin'ny terana izy tsy fantany terana. Ny olona very koa dia tsy mahafantatra hoe izay aleny ary ny olona very dia izao hoe mihevitra izy fa tsy misy ilana azy tsony eto amin'ny tany ity. Tsy izay sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra dia efa nanana ny planiny hatrany amin'ny testamenta taloha raha vao lavy tamin'ny fahotana ny olombelona dia efa nametraka Andriamanitra ny amin'ny hoe ny ateraka ny vehivavy dia ambara sady zany amin'ny Genesis toko 7:12 hoe hoy ny tompo hoe dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy tiranako sy ny tirany izy ianao ritoro ny lohanao ary ianao kosa no ritoro ny lokom-behalahy. Zany hoe misy ady ao anatin'izay ary efa filazantsara sady satria Jesosy Kristy tonga ty amin'izao tontolo izao dia izao hoe hiatsika ny ady manoloana ny hery izao tontolo izao. Mbara moa hoe izao tontolo izao izy moa izao tontolo izao dia ambara va izao tontolo izao dia hoe le zava-boazy izay ny fon'Andriamanitra. Ambara koa izao tontolo izao fa sika olombelona fa ambara koa izao tontolo izao ilay fahavalo izay manapotika ny fiainan'ny zanak'olombelona ary zany mahatonga ny tompo manome baiko satria fantany zavatra izay tsy maintsy alovantsika olombelona rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy ataperina izao tontolo izao fa tsy maintsy andalo fitsarana.
ary tsy moa zany hoe anatrika ny tompo satria mianjahanja avokoa zay natao rehetra zany tsisy afaka iala am'zany zay no mahazava-dehibe nanomezan'ny tompony baiko hoe mandehana anareo totorizao ka mitorifilavintsara sy vaovao mahafana anomezan'andriamanitra famonjeny zany sarobidy ny fitoriana filazantsara zay no antomisin'ny fiangonana ary ny fandarantsika dia hoe mamantonalina mahatonga ny olona iambona andiny tena hivavaka hoe raha ho avy tokoa ve ny tompo ahonahoana ny fijeren'ny fiangonana fa nisy zavatra nanahitra révérend le amin'ny apokalypsy toko faharosony fahatelo andriamanitra miteny miantefa mivantana amin'ny fiangonana zay angambany efa niala tamin'ilay fitoriana filazantsara satria raha nyteny izy ohatra tamin'ny fiangonana tao Efesosy dia hoe hitako ny asanareo fantatro zavatra ataonareo fa saingy zao mananteny aminareo miverena ny fitiavana voalohany satria misy ny fiangonana tokoa zay nafana fo mety tamin'ny asan'andriamanitra ny fitoriana fa rehefa nandeha dia mety efa mangatsitsika nisy any koa le fiangonana ohatrany hoe tao Tiatira lay fiangonana ihany fa namelany fanahin'ny fijangajangana nandeha tao dia tsy samyteny ao anatiny dia nisy any koa le tany Sardisy lay fiangonana hoe ianareo manana anarana velona kanjo maty ianareo zany hoe lasa anarana fotsiny lay fiangonana dia nisy koa le tany Laodikea le hoe ianareo sady tsy mafana no tsy mangatsika ty fandarana nataony tohivaka ny fahamarinana sy ny mpiaramaka ny baiboly ity dia fanairana atsika mba hiambona ka manoloana le toejava-misy ohatr'izany mbola misy ve raha fijeriny révérend azy amin'izao fotoana zany atao hoe fiangonana mila miverina fitiavana voalohany fiangonana mila samyjo mitombo ny filazantsara fa tsy mifampipasopasoko ka na misy olona miainao anatin'ny fijangajangana manany fanahiny jezebela dia ohatrany tsy maninona fiangonana zay tsy mafana sady tsy mangatsika inona reny andraikitry ny tohivakany fahamarinana sy ny mpiaramaka ny baiboly amin'izao mamantonaniny zao mba tonga ny fiangonana hiverina amin'ilay fitiavana voalohany tsy anaiky ny fanahin'ny fijanganjangana ary mba ahatonga ny fiangonana afana indray amin'ny fitoriana filazantsara zay laizainao teo hoe zava-dehibe iraka lehibe nampanaoviny tompo ny fiangonana zava-dehibe andraiky sy ny tohivakany fahamarinana moa zany zao dia mampafantatra ny zavatra ambarina zay ambarany filazantsara satria ny zavatra misy amin'izao fotoana zao hoe raha miresaka ny fiangonana dia lasa variana amin'ny hoe ohatra hoe manamboatra fiangonana misy zavatra efa hita fa tsara dia ndao ndray to misy lona fa tsy manaraka ny toetrandro sony dia anao atao manaraka ny toetrandro le fiangonana ary eo anatin'izay dia lasa adimo le resaka ara-panahy zay efa nanorenana fiangonana na mifanorenana ny vahoaka mba iorina tsara amin'ny tenin'andriamanitra ary amin'izao fotoana zao tsy avahana anatin'izany koa ny fandrosoany teknôlôjia sy ny siansa amin'izao fotoana zao dia tena mampitolagaga ary dia toatra voasarika araka an'izay koa ny fiangonana amin'izao fotoana zao ka ndraindray le tena dimy le tena votoatin'ny asan'ny fiangonana dia ny fitoriana ny filazantsara ary amin'izao fotoana zao koa dia raha tsika mbalala fa ndraindray ny akamaroany ny kristianina dia miasa any amin'ny toeram-piasana maro samihafany ary voasariky ny herin'ny vola amin'izao fotoana zao raha mijery no fiainana ny firenentsika amin'izao fotoana zao dia hoe hoe mandà fotoatsaritra ny firenena ary dia lasa mbana ao anatin'ny fon'ny olona amin'izao fotoana zao mahazobana ny fitiavam-bola tena ny vola akory tsy hoe ratsy akory manam-bola fa le fitiavana azy tio tafahoatra ka ndraindray manjary mivoana any amin'ilay zavatra zay tsy araka sitrapon'andriamanitra dia manao zavatra zay mifanohatra amin'ny sitrapon'andriamanitra ary nany anatin'ny fiangonana ana dia efa tafiditra izay zavatra herin'ny volo zay ka ndraindray dia lasa mamatotra lay filazantsara ao anatin'ilay fiangonana dia ninjary tsy tanteraka tsony lay iraka lehibe zay napetraka ny tompo tamin'ny fiangonana asa sy andraikitra lehibe zany ary zany mazava-lehibe zao asany tohivakany fahamarinana zao satria araka nambaranteo hoe saika maro kristianina zay tratriny ohatra hoe fanaovana kolikoly amin'izao fotoana zao ary dia malasa
izao tontolo izao indray no mibaiko ny fiangonana am'izao fotoana zao fa tsy ny fiangonana no ndeha hanova zao tontolo izao ary zay no mila tena zava-dehibe zay tena tokony ijoroany fiangonana ho vavolombelona ary marina le teny nambaranao le hoe tenin'ny tompo ana hoe tenin'ny tompo miveriberina avao zay mitandrema miambenaka mivavah fa anisan'ny zava-dehibe zany tenin'ny tompo zany ary mila eritserika isan'andro ka zorana tompo hoe zao mamatonalo ny fandarana mamatonalo zao dia antenaina fa anaitsako anaitran'ny olona tsara indrindra ho antsika kristianina zay efa andre filazany tsara mba tsy ho variana sy voafitaky ny hery zao tontolo zao ka ndraindray ivoana amin'izay baiko sy ny hiraka zay efa nampanaovan'ny tompo ny fiangonana ka ndraindray lasa maro disy fanantenana rehefa tonga ny tompo itsara zao tontolo zao. Ny fitohina filazantsara dia mba hahatonga ny olona ho voavonjy. Ny fitohina filazantsara dia anomanana ny olona hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra izay tsy maintsy misy ary tsy maintsy isy araka nambarany révérend teo. Fa ny fitohina filazantsara ihany koa no ampisin'ny fiangonana ka raha ny fiangonana no miala amin'ny ampisiny dia tsisy mampisafa mihafa azy amin'izao tontolo izao. Ny fiangonana no ametrahan'ny tompo fanontaniana hoe ry mpiamponao toy ny alina inona moa izao. Vanim-potoana mila hitsanganana hitoriana ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny tokoa ary na isika mitory na isika matory dia hoy ilay ray aman-dreny mpitandro iray izay hoe ny ahafantarana fa fiangonana lehibe ny fiangonana iray dia jereo ny teto-bolan'ny fiangonana lany amin'inona no akamaroan'ny fiangonana fa raha vitsy ny vola miasa ho amin'ny fitohinan'ny filazantsara dia mila mametra-panontaniana ny fiangonana. Fanontaniana ngezabe ny amin'ny mamantonalina dia hoe raha ho avy ny tompo tahaka an'ilay virjiny dimy adala sy ny dimy endry tahaka an'iza re isika lay niomana ho amin'ny solika ve ary nanomana olona ho amin'izany ve ho amin'ny fitohinany filazantsara. Fa niraka lehibe araka ny lazain'ny révérend teo dia zao hoe mandiana ianareo mitohiny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ina ary mety afatra farana azontsika ambara révérend ho an'ny mpanaraka ny fandarana mamantonalina. Ny afatra mpitaina moa amin'izao matonalina zao dia fananitra terana ny adidy sy andraikitsy ny fiangonana miseho etsero ny zavatra zay manahirana ary tadirahantsika malana zavatra misy amin'izao fotoana zao ny hoe ny arety mandringana nino nataon'Andriamanitra hitsango reny satria ao anatin'ny iny no antenaina fa ampitodika ny olona amin'Andriamanitra satria raha tsy misy zavatra mafy manjony olombelona tsy fantany zay tokony hitodiana ka araka ny tenin'ny tompony hoe zavatra rehetra miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra dia zay zany dia velan'Andriamanitra hitsanga ohatra saserana ny aretina mba hahafahan'Andriamanitra indray ampitodika ny olona amin'ny tompo mba andray ny famonjenaka dia mampahery atsika tsirairay avy maro zavatra zay mitranga sy manjo amin'izao fotoana izao kanefa tady dio fa fitiavan'Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ka dia fiadanan'ny tompo ane ho amintsika tsirairay avy zay nanaraka izao fandarana mamatonalina zay ny rahany toivaka ny fahamarinana sy ny fitiavana mpiara-baky ny baiboly izao tain'Andriamanitra tompoko. Sotranao nanaraka hatramin'ny farany izao fandarana izao fa ny ampy sy ny fiangonana dia hitory ny filazantsara ary raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa isika ny fiangonana voalohany dia nitory ny filazantsara tamin'ny alalan'ny teny tamin'ny alalan'ny asa ary amin'ny alalan'ny fanehoana fomba fiainana dia lozantsika fiangonana ratsy mitory ny filazantsara isika satria ho adinon'Andriamanitra amintsika ny fanahin'ireny olona very manodidina antsika reny. Ho tahin'ny tompo isika rehetra andeha angataka ny révérend tsika hivavaka amarana izao fotoana izao. Raha io sotranao zay miaina izao fotoana izao ahafahana mbola mifampizara ary sosiny tsaratra amby aminao indrindra ny vaovao mahafaly zay mifon'ilay fiainana be lehibe zay efa natolotra ao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao an'izao tontolo izao vita ny asany
ary nakinina ny fiangonana kosa ny fanoizana ny fitoriana ny filazantsara ny famonjena tafihery zay fanahy masina mba hovoavolombelonao tokoa amin'izany asa nakinina ao aminay izany ka tsy homenatra izany filazantsara izany fanambara mpitiavana sy ampanatretena ny vaovao mahafaly mba amonjenao ny fanahin'olona maro fa ny voninahitra ao anatin'izay asa tanterana tompo dia aoko anao reriandry dia hoanao nidera sy ny ajara ny voninahitra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tombotrano na ho hariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 13 andininy fa 5 amin'ny telopolo.